Couche slippers, couche atkisako. Manolotra anao ny logité. Don't need permission, made my decision. Bijou Torissantia, ny vidy volamena, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Somafa 8 ny volana aogositra taona 7 amin'ny fitora sasany tao topolasy topovavy ny fotoanany vaovao atao anatin'ny légité eto amin'ny Jumine ireto mianjatrika ao anatin' zany. Mitondra fanazavana mikasika ny olana niseho tao amin'ny Grand Hôtel tao Antsiranana ny préfet Anita Antsiranana tamin'ity androany ity. Nahita mpiakarany hatrany amin'ny 720 isanjato ny tahan'ny famotsim-bola eto Madagasikara raha ny tatry ny sampandrara misana ny ady amin'ny famotsim-bola eto amintsika. Nanamafy kosa ny fepetra no raisina mikasika ny fandriampahalemana eto Andrenivohitra ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo tamin'ity androany ity ihany koa. Androany ary dia nisy ny fifanaovan-tsiny ho amin'ny fanamboaran-dalana ny arahana tamin'ny fanjakana Sinoa eny amin'ny commune Ambanivohitra Mahitsy iny. Ary fantatra fa isany anampy antsika amin'ny fampisotroana rano fisotro madio ny fitondrana Sinoa vita Sinoa andrany ihany koa teo amin'ny solotenan'ny fanjakana Sinoa sy ny mesitry ny rano sy angovary ny akoranafo izany fiara miasa izany. Ary any ivelany dia nisehoana asa fampiororona indray tany Espagne nisy ny maty ary anjatony mahery ireo naratra vokatr'izay. Ireo indray tsopoko lasy tompoko vavy no anasananao anaraka amin'ny farany fampalam-baovao ny logité amin'ity androany ity. Tsy ampianarao ela izay amena dasy ny ekipa iray manontolo fa ho anantsiranana avy hatransika ao anatin'ny lahiona. Nanodiany nanao ny fitsidiam-paritra ao anatin'ny fitezam-paritra sy fankalazana fa 10 taona ny natongavan'ny mission LMS teto Madagasikara sy ny FJKM ny filohampirenena Eradiolampianina ary tao anatin'izany no nisy ny resaka savorovory atronomaly mikasika ny olan'ny efitrano tao amin'ny hôtely iray lehibe tao Antsiranana tao. Nitondra fanazavana misimisy kokoa makasika izay ary ny préfet ny tanàna Antsiranana dia amin'izao fotoana izao koa dia efa any an-toerana ny filoham-pirenena malagasy Eradiolampianina anatrika ny fotoana fankalazana n'Andriamanitra noho ny fahatratrarany Jobily fa 15 taona ny foibe FJKM sy ny 400 taona ny LMS no antondiany any an-toerana nitratra ny vaovao any an-toerana ihany koa Jerry Edouard. Ampanajana sy ampilaminana tanteraka no nanasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mba hifindra toerana any amin'ny hôtely izay nofandriany Meloa. Tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra ireo vahiny hipetraka tao amin'ny Grand Hôtel Diego ny tenany araka ny fanadihadiana izay nataon'ny préfet ny Antsiranana Banoma Arsène. Dia efa teo zay dia nampiantso ny tompona andraikitra amin'ny organisation n'ity événement ity. Misy pasteur anankiroa antsoina teo dia zay resaka taminy pour raison d'ordre sécuritaire dia miangavy zahay ampihavanana oka mba hiala tao iray aman-drenitsika fa noho ny fandaminana dia tsy tokonao izy mipetraka sady raha teo tsy agnatiny fichier ao aminareo no misy azy fa andao izy hipetraka amin'ny toerana zay tokony misy azy. Tsy nanaiky nifindra tao amin'ny hôtel Alamonda nefa Marc Ravalomanana fomba fanaon'ny sampana fiarovana ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika nefa ny misafo ny hôtely izay fantana ny filohan'ny Repoblika tsy aivina fa efa nisy ny tranga tahaka izao niseho tao amin'ity hôtely lehibe ity hatrany. Tamin'izay fotoan'izay dia ny filoha teo aloha Zafy Albert no nafindra ny Marc Ravalomanana toerana rehefa hivantana tao amin'ny Grand Hôtel ny tenany. Ny vadin'ny filoha teo aloha no nisahana ny famindrana ny entana. Sisy hoe fanositosehana, tsisy hoe fagnatorana entana an-tokotany zany fa ampanajana ny nanaovana an'izay rehetrarehetra zay fa raha misy ny miteny agny hoe fa misy fanosehana misy fanorahana entana an-tany dia angamba fampitomboana resaka fa tsy izay ny zava-misy ty.
itolakandro io no nigiadina tao antsiranana ny filoham-pirenena Irajonary Mampianina hanatrika ny fotoana fankalazana n'Andriamanitra no ny fahatratrarana ny jobily 15 taona ny FJKM sy ny 400 taona ny London Missionary Service milamina ny fikarakarana ny hetsika aty antsiranana amin'ny ankapobeny. Io maraina nisy ny diabe izay natao anamarina ny fanomboan'ny fotoam-pankalazana. Nisy ny fifanana izay natao ny tolakandro. Raha mipitso kosa dia isy ny fitsangatsangana lehibe izay atao any Ramena. Isy fiaraha-misakafo fitadiavam-bola ho an'ny vato fehizoro ny jobily. Ny alahady indray no fotoam-pivavahana lehibe izay ho tanterahana mikianja be n'Antsiranana. Izay no mahakasika an'iny fa eo amin'ny vaovao hafa kosa ho an'ny toerana mahakasika ny famotsim-bola. Natapiakarana hatrany amin'ny 7 isanjato ny tany famotsim-bola eto Madagasikara. Endrika voalohany isehoany izany ny osika amin'ny hetra. Androany dia nisy ny tatitry ny asa vitany samifina tamin'ny taona 2024 ary natrika izany ihany koa teny toerana Rinandray Malala sy Anjarakotonorainy. Tsy mitsaha-mitombo ny tany famotsim-bola eto Madagasikara. Nahitana fiakarana 17 isanjato izany ho an'ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taona 2022. Vola mitedina 2.7 miliara sy 2.80 tapitrisa ariary ny vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana nihodina tamin'ny famotsim-bola raha ny fanazavana avy amin'ny tale général ny samifina androany. 48% donc ces infractions d'origine sont constituées donc de fraude fiscale. C'est l'infraction donc qui a été le plus identifiée dans le cadre de l'exploitation des informations reçues par les samifines. Amin'ireo trangana famotsim-bola ny osika amin'ny hetra ny tena manana ny tahambony indrindra izay mahatratra 770 isanjato. Manaraka azy ny fanondranana arena voajanahary izay mandrafitra ny 410 isanjato ny famotsim-bola ary eo amin'ny laharana fahatelo ny fifanankalozana tsy ara-dalàna. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny telo voalohany kosa ny kolikoly izay mampitaraina olona maro eto amin'ny firenena. Raha ho an'ny taona lasa iny hatrany 700 ireo trangana fampiasam-bola nampia niakatra fitsarana noho izany ny 770 tamin'io ary nomena ny tompon'andraikitra samy hafa kosa ny 12 raha toa ka navalona tsy hokitiana intsony ny 770. Isa-taona misy ny tatitry ny asa vita ka androany nanaovany sampandraharaha-mpanjakana misana ny ady amin'ny famotsim-bola ny tatitry ny taona 2022 mbola maro ihany koa ny ezaka ho ataon'izy ireo. Araka izany dia mbola lavitra ny ezaka ho an'ny sampandrarany samifina ho an'ny ady amin'ny famotsim-bola eto Madagasikara. Mpanome vaovao ahafahan'izy ireo miasa matetika ny banky. Mbola olana sedran'izy ireo kosa ny tsy fahafantaran'izy ireo mpikirakira vola maro eto amin'ny firenena ny atao hoe famotsim-bola. Ankoatra ny famotsim-bola efa nahitana trangana famatsiana fampiororona ihany koa eto amintsika raha ny fanadihadiana nataon'ny Rinandray Malala sy Anjarakotonorainy hatrany. Mitana ny laharana voalohany amin'ny fanomezam-baovao ny sampandraharaha-mpanjakana misana ny ady amin'ny famotsim-bola na ny samifina ny banky. Tsy mbola mahafantatra ny mety ho endrika famotsim-bola ny ankamaroan'ireo sehatra mikirakira vola toy ny fiantohana sy ny trano filokana na ny kazino. Na eo azy izany nahitana fivoarana ny fiarah-miasa tamin'ireo sehatra ireo. Fantatra moa zany efa natetetika andresahana ihany dia hoe ny taona 2024 no nisina atotataratasy nisy fanamelohana voalohany mikasika ny famotsim-bola dia atotataratasy efatra no vita voatsara tamin'ny 2024 ka ny telo tamin'ireo zany dia nisy fanamelohana dia nisy ihany koa an'izay famerenana ny vola zay voakasika amina famotsim-bola zay. Tsy ny famotsim-bola ihany nefa no iandreketan'ny samifina fa eo ihany koa ny ady amin'ny famotsim-bola ireo mpampiororo. Eto Madagasikara efa nisy ny tranga izay efa eo am-pelatanan'ny mpanao fanadihadiana amin'ny famatsiana ny asa fampiororona. Tsy mitsahatra kosa ny fitsirena sy ny fikaroham-baovao ataon'izy ireo. Fa ny eo amin'ilay hoe vola zay nampiasaina amin'io zany nisy tokoa aloha zany fanakiazana kaonty nataonay dia ny any amin'ny fitsarana io mbola manohy azy ny fitsarana dia ny fitsarana no mahita raha toka mbola tokony ho tazomina na tena ho tazomina tanteraka amin'izay zany ilay izay vola ao anatiny ao tamin'ny 2024 indrindra ny nanaovana an'izay zany. Anisan'ny voarakitry ny lalàna iraisam-pirenena amin'izao ny ady amin'ny famatsiana ny fampiororona. Ho fampiarana izany eto Madagasikara dia miantso amin'ny fanavaozana ny lalàna mifety raharaha ity ny tompon'andraikitra eo anivony samifina.
amin'ny valora alina latsaka fahatelony izao mbola itony actu ao an'ireny dokam-barotra. Misotranao manaraka ny logité manasanao anjony itony actu. Vois ta vie en grand. Manolotra anao ny actu. Eo amin'ny vaovao ny sosialy dia nanamafy ny fepetra noraisina mikasika ny fandriampahalemana eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ny prefecture polisy androany. Efa napetraka kosa ny centre opérationnel na toerana ahafahana mikirakira vaovao eo amin'ny prefecture ny polisy eto Tsimbazaza tanjona ny anatonana ny mponina eto Antananarivo ho ny prefecture ny polisy n'Antananarivo tamin'ny Piardina Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala. Tamin'ny sabotsy lasa teo no efa napetraka teto amin'ny bureau ny prefecture ny polisy n'Antananarivo ny centre opérationnel na ny ivitoerana ahafahan'ny olona mifandray sy milaza vaovao amin'ireo mpitandro ny filaminana eto Antananarivo. Iasa andro manalina araka izany izy ireo manomboka izao hoy ny prefecture ny polisy eto Antananarivo mba hamerenana milaony ny filaminana. Raha ny zava-misy mantsa raha ny fanazavana trano dia mitebiteby ny olona manoloana ny tsy fandriampahalemana eto sy eroa. Io zany dia chef de centre zany mazava azy fa izavo. Ny adjoint zany dia le responsable de sécurité amin'ny ataontsika hoe grand tanana, ny commissaire central dia ny périphérique Analamanga. Io zany centre opérationnel io miainga eo zany ny commandement ny élément sur terrain. Commandement l'élément sur terrain, ici zany déploiement maximum na force atao zany eto Antananarivo. Izy io zany misy ny mandeha tongotra dia misy ny motorisé zany. Ny objectif moa zany dia hoe couverture spatiale maximum zany mba hisy présence na force eny amin'ny vahoaka zany. Ankoatr'izay hiara-iasa amin'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanomezana vaovao maripoditra azy ireo. Efa misy raha teo ny lahatra tarby ahafahana miantso ireo mpitandro ny filaminana. Ny numéro ato amin'ny centrale zany 034 14 01 400. Zay aloha zany tena fonctionnel aloha fa mbola isy ihany ny RTL sy ny ihany mbola en cours zany. Dia ireo zany mba contact malaky zany. Ny objectif de la rapidité de l'intervention zany amin'ireny acte terrorisme reny. Zay zany ny tsy maintsy misy élément motorisé zany amin'ireny zone reny afaka manao intervention malaky dia malaky. Andrasana araka izany ny vokatra io paikady vaovao io hoy ny prefecture ny polisy eto Antananarivo. Hidina kely hoe tsy mahitsika amin'ity vaovao manaraka ity. Miroborobo fatratra ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana Sinoa ny fitondram-panjakana Malagasy iompanan-jany betsaka ny mahakasika ny asa fanamboaran-dalana androany ary dia nisy ny fifanaovatsiny eo amin'ny fanamboarana ny lalana iray eny amin'ny commune ambanivohitra Mahitsy. Nanatrika izany fanaovatsiny izany iandralana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Taoriany fandalovan'ny filoham-pirenena Rajonaromampianina tany Chine ny volana Martsa lasa teo. Sy noho ny fampanantenana nataony tamin'ireo tantsapy ampiankomana Todilava teny amin'ny tanàna Mahazaza sy Ampanitokana ao anatin'ny commune ambanivohitra Mahitsy dia amboarina ho tara ny lalana mirefy 20 kilometatra izay mampitohy ny Mahazaza amin'ny Mahitsy. Resaka mikasika an'ilay vola moa dia eo amin'ny 230 millions 500 000 renminbi. Zany hoe zany raha kaditsika ngamba divisé par 6,8 ngamba zara mantika $100. Zany hoe vola io tsy vola indramina akory fa vola don tsy averina. Fa nanina moa natao ty asa ty satria amin'izao fotoana zao zany ny filoham-pirenena dia anatin'ny vinany rehefa manao asa na mikasika lalana zany dia mijery zay ny toerana reny zay manana olana kanefa lalana le olana mitranga amin'izao. Ny toerana Mahitsy Mahazaza ty dia mamokatra atody tsy fantatsika rehetrarehetra kanefa na mamokatra risika tsy tavavoaka ny lalana tsy tavoaka aty amin'ny ville ivarotana azy dia tsy tavavoaka zany ny vola miditra sy ny fampandrosoana faritra amin'izao. Ka lalana ty dia 20 kilometatra ary godrony ny lalana zay amboarina. Lalana zay zava-dehibe tokoa an'ireo tantsapy ampiankomana Todilava
atody maheriny 5 alina sy rahitsy isan'andro mivezivezy amin'ny io lalana io izay navelo tarainareo tantsaha hatrizay fa saika tapitra vaky avokoa ro atody noho ny raha-tsy-ndalana tsy andrela fa anomboka tsy ho ela ity asa fanamboarana ity fa 420 isanjaton'ny mponina malagasy dia tanora latsaky ny 30 taona avokoa ary nantotonisana voaka ny ministera ny tanora antondray anaovan'ny observatoire de jeunesse ny adevitra ho an'ny tanora tamin'ity androany ity niompana tamin'ny hoe tanora sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara ny lohahevitra nahitana fifandraisana anjarany tanora samihafa na teto andrenivohitra izany na avy any amin'ny faritra niaraka ny adihevitra tamin'ireo tanora ihany koa ny Pahetsoekarena mpanao politika sy olona iray manam-pahaizana amin'ny fanalana zava-mahadomelina ny tanora anankiray nanatrika ny adihevitra teny Antaninarenina Izoro Andriatsalama. Ny fahantrana, ny tsy fandriampahalemana, ny fidorohana zava-mahadomelina, ireo anisany antony mahatonga ny herisetra raha ny valiteny ireo 24 isanjato ny tanora nanontanian'ny Observatoire de Jeunesse. Isan'ireo mihevitra izany ihany koa i Ravo. Voalohany indrindra aloha nandresy lahatra natrika an'ity conférence ity dia mifahatsapako fa manana didy manana andraikitra eto anivon'ny firenena ny tena na dia mbola tanora ary ny tena sakana eto anivon'ny firenena dia ny resaka tsy fandriampahalemana mivilatra eo amin'ny sehatra maro izy raha eto Madagasikara fa ny azoko resahana fotriny aloha dia matetika eo amin'ny resaka fahantrana no mahatonga ny resaka tsy fandriampahalemana ao anatin'izay tsy fahantrana zay raha lalinina ny fahantrana dia resaka tsy fananana asa alohan'ny tanora ilay izy satria raha jerena ny tanora eto Madagasikara 80% ny tanora eto Madagasikara dia tsy manana asa avokoa. Hitondra ny anjara biriky ny anova ny tontolo manodidina azy manoloana ny herisetra misy eto amintsika no antony nandraisan'ny Ravo anjara tamin'ity adihevitra iray ity. Teto dia nitondra ny fijeriny amin'ny maha-mpanao politika azy ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tany amin'ny distrikany Ikongo. Everiko fa mahabetsaka ny tanora tokony ho hery lehibe ho an'ny firenena fa ny fametrahana programa mifandraika amin'ny filalin'le tanora sy ananan'le tanora ho avy mitombona izay ny tokony arahana miasa sy arahana mametraka. Ny fandraisana anjara ny tanora ary ny tondra ny zava-misy marina any amin'ireo tompona andraikitra mahefa no tanjon'ny Observatoire de Jeunesse amin'ity adihevitra ity. Mahazo an'le atotam-bavona donné sy ny information mamakafakana iny dia avao iny omena an'izay mpanapa-kevitra. Mpanapa-kevitra fantatrareo fa misy ny mpitondra, misy ny ONG isan-karazany tsy miankina zany dia ny tanora koa raha ohatra izy anao an'ilay antsoina hoe sisikevitra na plaidoyer dia afaka mampiasa an'ilay donné anay satria hitantsika mba amin'izay zany mba maripototra ny resaka famakafakana. Raha tsy ahivina ny Observatoire de Jeunesse izay fikambanana iray natambazotra na fiarahamonim-pirenena sy tanora mandinika ny tontolon'ny tanora manampy ny tanora handray andraikitra sy hanolotra sosikevitra eo amin'ny tontolo misy azy ihany koa ny fikambanana. Tsy mijanona eto fa mbola hisy hatrany ny lohahevitra hafa hoentin'ity fikambanana ity amin'ny manaraka izay anasana ny tanora rehetra. Feo amin'ny pejy ny fampianarana amin'izao akatoka ny fidiran'ny mpianatra izao dia maro ireo tolotra manodidina izany isan'izany ity iray mahakasika ny fitaovam-pianarana hoentin'ireo mpianatra makany an-tsekoly. Efa fotoana vitsy tokoa sisa ny isana dia efa miditra anatin'izany hoe fidiran'ny mpianatra izany isika dia indro tonga indray izahay miaraka amin'ny back to school izany hoe ny bizy rajao no mikarakara azy ity back to school. Back to school moa izany ho an'izay tsy mahalala dia karakaraina isaky ny sabotsy ao amin'ny Tripolitsa Analakely. Ao amin'ny Tripolitsa Analakely izay ahitanao box be dia be, ahitanao karazana tsena maro isan-karazany ihany koa ary misy izay entana rehetra ilainao. Anisan'izany ny fitaovam-pianarana izay ho atolotra aminao amin'ny tiany ity. Ny fitaovam-pianarana dia kitapo indray aloha izany no hoentsika ao anatin'izay hoe back to school izay manomboka amin'ny 2 alina ariary dia efa mahazo kitapo ary isaky ny manjifa kitapo dia mahazo fanomezana kely foana isika tsirairay avy. Dia indrindra moa izany raha mividy kitapo amin'ny ohatry ny 3 alina ariary ianao dia mahazo stylo 4 couleur, mahazo ihany koa ianao cahier 100 page ray paquet fanomezana daholo izany nefa ny kitapo amin'ilay kalitao tsara amin'ilay endrika izay tadiavintsika tsirairay avy ary amin'ny vidiny mirary dia mirary. Dia manentana antsika tsirairay avy
indray ary ho tonga ato amin'ny Tripoli Analakely ny tontolo andro ny sabotsy fa 20 ny volana aogositra ao amin'ny box numéro 2 zany hoe ato amin'ny sous-sol dia ato amin'ny ilany akavia ianao no miditra ato ianao mahita ny bizy rajao miaraka amin'ny back to school afaka manjifa kitapo amin'ny vidiny mirary dia mirary ary azadona ihany koa miantso ny lahara tarby 033 14 050 00 raha misy fanontaniana tianao apetraka 033 14 050 00. Vao nidokana varotra trano rehefa volana aogositra tahaka izao dia misy ny fihenam-bidy atolotry ny mariage de rêve ho an'ny rehetra. Tafiakatra iray etsy ariary ny fihenam-bidy atolotra izy ireo raha isafidy ny vidy akanjo mariage na akanjo ho an'ny fiancé ianao miatra manomboka rampitso ary hatramin'ny farany ity volana aogositra ity izany tolotra miavaka omeny mariage de rêve etsy Andavamamba izany andeha hozerentsika ary ny santionan'ireo entana eo amin'ny sariny Zo Randray Salama. Ny volana aogositra vanim-potoana ny fikarakarana mariage matetika raha ny eto amintsika. Noho izany indrindra dia tonga tany tsy tapatapaky ny volana aogositra ity ireo entana isan-karazany ato amin'ny botika mariage de rêve Andavamamba. Ahitana akanjo mariage misy reine na midoroboka fotsiny. Misy ihany koa ny robe de fiançailles amin'ny karazany maro azo isafidianana. Amin'ireo karazana akanjo mariage rehetra sy ny robe de fiançailles dia misy fihenam-bidy avokoa amin'izao fotoana izao. Miena iray etsy ariary avokoa no ny vidiny teo aloha. Miaraka amin'ny kojakoja izany raha ny akanjo mariage. Kojakoja izay ahitana diadème na handband, voile, gants na mitaine, bouquet, cerceau ary ny housse. Ohatra izao ity akanjo mariage iray ity izay misy reine. Raha ny vidiny teo aloha 7 alina sy 8 etsy ariary. Nefa amin'izao fotoana izao dia afaka jifainao amin'ny vidiny 7 alina sy 7 etsy ariary miaraka amin'ireto kojakoja ireto. Toy izay avokoa ireo akanjo mariage sy fiancé ato amin'ny mariage de rêve mba hanomezana fahafaham-po ireo anao mariage na fiancé ato no antony nanomezany mariage de rêve izany tolotra miavaka izany. Misy kiraro sy kojakoja rehetra ilaina amin'ny mariage sy fiançailles toy ny ske lanterne, headband sy ny maro hafa ihany koa ato. Ny entana rehetra ato amin'ny mariage de rêve dia tsara kalitao avokoa. Ny farany ity volana aogositra ity vao ho tapitra ny tolotra miavaka omeny izy ireo. Ny mariage de rêve izay hitanao etsy Andavamamba akaiky ny FGKM Andavamamba eo apetakely ny toby fiantsonan'ny fiara. Raha mila fanazavana fanampiny dia azonao antsoina ny laharana 033 86 761 57 na ny 034 14 761 57. Dia mirary soa sahady ho andreo izay hanoro tokantrano ho an'ny rampitso sabotsy toy izao indray ny toy ny le JT aoriny dokam-barotra. Indonesiana iray mahay miteny gasy mipetraka eto amintsika no vahiny sy nanontaniana ireo ankizy androany arahantsika ao anatin'ny zaza manontany izay. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany fa saina indonesiana indray kosa no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité ao anatin'ny hoy ianao. Ary hafakely dia hoso marobe mandray anjara tamin'ny yoga no arahantsika. Mbola anasananao ary tsy saraka amin'ny fahitalavitra logité ato anatin'ny vaovao isika dia aoriana ireto dokam-barotra ireto isika miaraka indray. Mahirefatra minitra amin'ny 7 alina androany fantaro fa mitony le JT eto amin'ny Jumin amialoana no tsika ny tapany faharoa dia itodika kely any Espagne antsika mikasika ny vaovao izay anambara teto nisy ny trangana fampiorona anankiroa. Asa fampiorona avy amin'ny fanjakana islamika nisy ny enana fohy ary anjatony ireo naratra mafy vokatra izany. Firenena maro ihany koa no nandefa ny fiara-mioriny amin'ny Espagne amin'izany tranga mampalahelo izany ndao arahantsika avy hatrany.
eto Barcelona eto amin'ity lalana ifamezivezena mpizahan-tany maro antsoina hoe Ramblas ity no ny fofofonandon'ireo olona teto ny fiara iray ny arivany alakamisy teo. Olona 12 no maro tamin'izany ary anjatony ireo naratra mafy. Ireo olona ireo izay avy amina firenena 4 samihafa nanamarina ny avy eo amin'ny sampana miandraikitra ny fampelezan-kevitra Hamak avy eo amin'ny fanjakana islamika fa avy amin'izy ireo ny asa fampiorona tao Barcelona iny. Taoriny misasakalina mizoma fiara iray kosa no nirifatra ary naharatra olona miisa 9 sy polisy iray tao Cambrils any Catalogne 20 kilometatra miala amin'ny Barcelona. Araka ny vaovao farany vehivavy iray tamin'ireo 9 naratra no namony ainy ny atoandro teo vokatry ny tratra mafy nahazo azy. Voasambotra teo ny eo ireo 10 ilay tao anaty fiara tao Cambrils fa ilay tompon'antoka tamin'ny tao Barcelona kosa hatreto dia tsy mbola hita hatramin'izao. Hatramin'ny nisiony izany asa fampiorona tao Espagne izany dia samy nandefa ny fiara miorony amin'ny Espagne ireo filoham-pirenena sy olom-panjakana ary olo-malaza isan-karazany maneran-tany. Tsy nirehatra kosa ny Tour Eiffel ny alakamisy Ivo Zuma teo tao Paris mba ho fisaonana. Nanokana 3 andro ihany koa i Espagne ho fisaonan'ireo namony ainy araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena Espagnol. Nisy ihany koa ny iray minitra fahanginana Androany Zuma teo amin'ny toerana iseho miloza. Isany mahakasika ny famitoy ny vaovaontsika fantarary fa manomboka anio dia isaky ny Zuma fanaranao ny zanam-pandarana zaza manontany. Lexi. Io va tsy toa mazatra no vahiny ny zaza manontany androany satria teratany vahiny izany. Idiane, vehivavy teratany indonésiana efa nipetraka 10 taonany maro teto Madagasikara izy ary mandraikitra ny lafiny toekarena eo anivony Masovo Indonésia eto amintsika dao raha antsika avy hatrany ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ireo ankizy. Benady ny anarako. Iza? Benardi. Benady. Ahoana kay ny réaction anao tamin'ny anaovana eny voaloha ho any Madagasikara? Fô tonga à Madagascar, ohatran'ny amin'ny tambrousse, tana tsisy ninina, et puis à gauche et à droite, c'était des rizières. C'est vraiment une brousse quoi. Et puis après 10 ans, là, il y a vraiment une évolution. Jean de la Croix. Ohatranao nakay ny fomba fahitanao fiainan'ny tanora aty Madagasikara sy ny tany Indonésia. Ohatran'ny mitovitovy ihany fa aty mbola 30 ans en arrière angambany. Dia fa le ankizy mitovy anareo manao apa milalao ina moa milalao kanety dia milalao le misy charrette tanao le misy charrette le ankizy kely milalao ya kalesy oui mitovy. Johnson ny anarako mba afaka tantarainao anay ve ny hoe tantaran'ny Indonésia tamin'ny fotoanan'ny fahampanjaka. Le mpanjaka indonesiana taloha misy Sriwijaya, misy Majapahit, ohatranaty le Merna dia mitovy zareo minambary dia fa nareo aty le vêtement anareo tena vêtement européenne fa zareo ary manao vêtement traditionnel indonesienne io fotsiny le zavatra tsy mitovy. Yaja raha aminao manokana inona ny antony nisafidiananao katy Madagasikara fa tsy any firenena hafa misy tanjona tsinona tsatsarina ve sa satria dadanay taloha tonga aty tamin'ny taona 94 dia za mianatra arian'ny ISCAM après satria za manambady aty ka teratany malagasy dia manana zanaka aty koa. Michel ny anarako.
tamin'ny anao le niaraka tamin'le vadinao gasy ve dia tena nahitanao anazy voalohany? Efa ela be misy concert angambany concert 20 Fingers moa tamin'ny 96 na 97 je sais plus. Nareo mbola tsy miteraka angambany. Mbola tsy miteraka. Nao ve nianatra teo malagasy mihitsy sa hoe nahay ho azy? Za mianatra malagasy miaraka amin'ny iza moa miaraka amin'ny zanako dia miaraka amin'ny mpiasa fa tsy manao cours spécial non. Nenarako Nata tamin'ny le nianatra teny gasy dia ina ny teny malagasy hainao voalohany? Manaona dia misaotra. Merci. Dia azafady. Tominy anarako. Mora ve maka boursa makany Indonésia sa sarotra? Arakaraka le interview, arakaraka le l'élimination ary en Indonésie ka. So niany anarako. Enao ve rehefa miantsena dia mba miady varotra? Bien sûr. Dia za miady varotra dia après le mivoaritra mitenenina à la fin nareo tsy gasy dia allô les prix voaloaka. Inona avy ny sehatra ampiasanao ny teny malagasy? Raha mandeha tsena na raha miaraka amin'ny bary raha efa tesitra dia za dia teny ratsy foana. Le mahasusta. Sarotra be satria le soratana dia le mitena tsy mitovy dia hatramin'izao za mbola tsy mahay teny gasy tsara. Mba afaka tenenao anay ve hoe inona ny kolotsaina malagasy mahaliana anao indrindra? Le famadiana satria le famadiana tena mitovy amin'le kolotsaina ary an'ny Toradia. Fa le amin'ny Toradia le vatana ipetraka tena ambony be oui. Ani vali naiza na fuku vali di sini senang di sana senang. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Coming over at my turn every situation into heaven. Tsara marihana fa maromaro ny zavatra no tafitsika tamin'ny Indonésia eo amin'ny tontolo piainana andavanandro. Fantaro ihany koa fa azo atao tsara ny mianatra fiteny indonesiana amin'ny tsy saram-pianarana zany itsy amin'ny masovina Indonésia etsy Akorondrano akaiky ny hôtel Ibis fa tsy alavitra anatin'izay itsika ao anatiny io ianao. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny sainam-pirenena indonésiana no nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazety ny Logité tamin'ity androany ity dao rahantsika avy hatrany ny valitenin'izy ireo. Fantatrao ve raha misy hoe sainam-pirenena an'iza zao io? Tena tsy fantatro. Tena tsy fantatro zao ty sainam-pirenena izy tena tsy fantatro. Ity zao tsy haiko ty zao. Asa nanisy zao nanisy. Fa masy sainam-pirenena malagasy aloha. Fantatrao ve hoe sainam-pirenena an'iza zao io? Ty zao fotsy sy mena fotsiny. Tena ohatran'ny vaovao amiko indray ty zao fa tena miala tsiny. Ohatran'ny tsy voavaliko le fanontaniana. Ohatran'ny tsy fantatro ty ohatran'ny mbola tsy hitako ty
mety afaritra inona fotsiny mety any amin'le tatsinanana agny aby ty le any amin'le sovetika reny sahidy ty metimety any ngamba polon neritreriko polon ahoana nafantaranao an'izay fijeriko anazy fotsiny efa hitako amin'ny karta dia tadiditsiko Danemarka ve tena tsy haiko raha nisy maitsomaitso izao dia mba hatsika tena tsy haiko ka tena mbola tsy fantatro mihitsy zao inona ty sainam-pirenena ty raha misy maitsomaitso izy zao dia mety hoe sainam-pirenena malagasy fa izy zao tsisy maitsomaitso Sainam-pirenena indonésiana i Indonésia izay nankalaza ny fetim-pirenena omaly fa 17 ny volana aogositra ity sainam-pirenena ity izay misasaka tsara ireo loko roa ireo mena ny ambony ary fotsy ny tapany ambany mitovy tanteraka amin'ny sainam-pireneny Maroc izy fa ny sainam-pirenena Maroc fotsiny izay kelikely raha mita aminy lehibe arak'izany kosa ny sainam-pirenena indonésiana no isy firenena matanjaka sy lehibe ny sainam-pireneny Polonina ihany koa dia miloko roa tahaka ireo fa saingy ny mampiavaka azy dia loko fotsy ambony ary mena ny ambany. Fantarany koa fa efa tamin'ny taona 490 nandritry ny taoriny azo ambara hoe fiokony mpanjaka Jaikatawang de Kediri taoriny nanoloana ndray mpitondra azy ny taona 490 no ny foronan'izay sainan'ny Indonésia mena sy fotsy zay ny mpanjaka Kertanegara de Singasari no azo ambara hoe namorona izany taoriny fifarana fitondram-panjakana tao Majapat. Izy no makasika an'iny fa hivadika eo amin'ny vaovao manaraka tsika dia ny insolite. Paperline, le choix de votre succès. Anatin'ny firenena aziatika hatrany ny horesantsika anatin'izay satria fantaro fa any Inde kosa isan'ny mampiavaka ny Inde ny fomba amampanao anatin'ny hoe yoga. Fantaro ary fa mahoraka sy malaza maneran-tany zany yoga zany hatrany États-Unis any fa tany États-Unis hafa kosa no nitranga satria niaraka tamina osy maromaro ireto mpanao yoga ireto ary lasa fomba fanao izany taty aoriana. Ramatoa iray antsoina hoe Leni Morse no nahita hevitra ny karakara yoga tao amin'ny tanànany izay misy fiompiana osy. Ny andro nitsingeritaona ny zanan'ilay vao 9 taona no nanaovana ny hetsika. Tanjona tamin'ny voalohany ny ahafahan'ireo mpandray anjara foka-rivotra madio sy aina ao anaty natiora. Tsy nampoizina nefa ny nidiran'ireo osy an-tsehatra. Lasa fomba fanao États-Unis izany. Raha ny marina mila fifantoana ny yoga ka tokony tsy hisy manakorontana. Kanefa tsy misy kivy amin'izany ireo mpanao yoga fa mampavitrika azy ireo ny fisian'ireo osy ireo. Hitako tena nahafinaritra izay traiky efa azoko androany izay. Ny atahorako amin'ireo osy fotsiny sao dia manao maloto eo amboniko izy ireo. Se soulage sur moi. Miparitaka manerana ny États-Unis ankehitriny ny fanaovana yoga miaraka amin'ny osy ary mihamaro ihany koa ny olona nisoratra anarana te hanao izany any amin'ireny toerana fanaovana yoga reny. Izay no mahakasika ny maromaro no mety anankolazaina ao anatin'ny vaovao indrindra fa isika rehetra izay mpanaraka ny yoga ao anatin'ny fomba fanao indiana. Izay no amarantsika ny vaovao dia ny fampahafantaranao ny toetry ny andro ho andram-pitso. Lexi. Fantaro fa mihamafana hatrany toetr'andro eto amintsika satria efa azo ambara na dia tsy nanamarina izany azy ny anivon'ny sampampimanitra ny toetr'andro fa efa lasa tsikelikely ny ririnina hitantsika amin'izao fa tafakatra 420 degré Celsius ny hafanana ambony indrindra ho an'Antananarivo latsaka 2 degré Celsius amin'izany no ho an'ny Antsirabe fa tsy mitovy kosa ny toetr'andro antsika Antananarivo sy manodidina dia fandimy ny rano sy masoandro ny Antsirabe dia mety isy erika kely izany ny maraina sy ny fiafarany tolakandro tolaka izany amin'ny fianaran-tsoa ny any Toliary ny any Tomasina moa izay mety isy orana matevina mihitsy aza ary
ny any Antsiranana sy Mahajanga kosa dia fantaro fa ibaliky hatrany ny masoandro izay tombony lehibe ho an'ireo mpiala sasatra indrindra ihany koa ho an'ireo mpankalaza ny jobily ho an'ny FJKM any Antsiranana any. Ny masoandro dia amin'ny enora toy ny androany any no hiposaka, tsy ilentiko kosa zany raha tsy amin'ny enora latsaka 13 minitra. Izay no azo ambara anatin'ilay JT ho an'ny androany tadio araka nampahafantarana hatramin'izay fa no fanarahantsika ny fifananana pazapa Boys and Girls dia naroso ho an'ny Zoma, zany hoe nandeha teo ny fandaharana zanam-pandarana zaza manontany. Aroso ihany koa ny fanombohan'ilay JT ho an'ny Rapitso Sabotsy amin'ny fitora alina izany ary farana amin'ny fitora sasany alina. Izay ihany koa nametrana miadany veloma ho amintsika rehetra ao amin'ny Rapitso indray. Mametraka amin'ny veloma mandra-piona indray ary tovoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Couche manolotra anao ny Le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT.